taratasy ilaina zany rehefa manao fanavaozana ny fitondrana ny basy dia ny atota taratasy tadiavina voalohany dia sary tapaka iray isaky ny basy, sary tapaka iray isaky ny basy, ny mitondra karapanondro ary ny taratasy fanavaozana farany na ny renivellement teo aloha na ny taratasy fahazohan-dalana mitondra ny basy ny diany azy na ny autorisation d'achat de première détention. Monja ny bureau fiarovana eo anivon'ny distrika. Atsika any amin'ny distrika fa ny Antananarivo renivohitra dia misy bureau fiarovana eo anivon'ny préfecture ny Antananarivo dia amin'ny baindosy akaiky ny premier arrondissement sy mitondra anazy. Hatreto aloha tsy misy ny vola aloha. Ny vola aloha dia any amin'ny centre fiscal ihany ny tokony andoavam-bola ho an'ny hitrany basy. Rehefa hiva-toeram-pinenana ianao dia mamonjy ny bureau fiarovana akaiky anao izay hisoratany basinao dia misy taratasy omenanao atao fiche de changement de résidence sahala amin'ny olombelona ihany koa zany basy rehefa mifindra toerana dia angarana fifindram-monina ao amin'ny bureau fiarovana hisoratany ilay basy no akana azy fa tsy izay bureau fiarovana zatra aloha. Ny hafatra dia tsotra. Mbola tsy niova ireo lalàna rehetra mikasika ny basy eto amin'ny tany Repoblika Madagasikara. Hatramin'ny raika amby telopolo volana marsa amin'ny taona hitsahina no farany fanavaozana ny fahazoan-dalana mitondra ny basy. Ka hoe tanina isika rehetra samy mitondra antsika eny anivon'ny bureau fiarovana ny distrika na ny préfecture. Ary entanina indrindraindrindra isika tompony basy mba ho any raha ohatra ka mbola afaka ihany satria mba mila fantatra anareo koa ny olona mandray anareo ao. Fa indraindray hafa ny zavatra tenen'ny mpandray anareo anatin'ny toeram-piasana, hafa ny tonga le olona irahinareo any aminareo dia lasa tsy mazava ny resaka fanaovana anareo dia mivadika zavazava.